sabotsy farany taona iresahana manomboka ny iresahana manokana amin'le hoe délivrance et équilibre. Alléluia. Amin'ny fotoana lehibe sy goavana amin'ity taona 2019 ity satria tsy mbola nisan'izay fotoana izay raha tsy amin'ny sabotsy ho avy izao no manomboka izy io a tamin'ity taona ity amin'ny sabotsy ho avy izao izy io manomboka. Za tena milaza aminao hoe manana anjara lehibe ho amin'ny fanafahana ianao. Amen. Za dia manasa anao a, manasa ny fianakavianao a, manasa ny havanao a, manasa an'izay olona manodidina anao rehetra afaka ho tonga eto nareo amin'ny sabotsy. Andray izay vavaka lehibe misy fampianarana goavana eto ny défi apetrako ary ny zavatra apetraka eo anatreny topo dia zao a tsy mila mitondra fahoriana intsony ianao hiakatra amin'ny 2020. Tsy mila mitondra fahoriana intsony ianao miakatra amin'ny 2020. Tsy tokony hitondra fahoriana intsony ianao. Amen. Teneniko eto foana zany teniko zany hoe mahafinaritra ny miadana, mahafinaritra ny miadana. Andriamanitra nefa tsy mizatavan'olona hoe olona vitsivitsy ihany no tia miadana, fa ireo izay mangetaheta dia azon'Andriamanitra omena fiadanana. Amen. Tsika eto dia anisan'le fiangonana mitory fitahiana. Tenenao zay ny eo aninanao, itsika anisan'le fiangonana mitory fitahiana hoe misy fiangonana dia tena makahala fitahiana ary manenjika mihitsy izy manao hoe ianareo dia zao fitahiana zao foana nitoriana, fitahiana sy fanambinana, fahagagahana zao foana, fanasitranana, délivrance zao foana. Zao no izy tsy maintsy mitory fitahiana isika. Alléluia. Tsy maintsy mitory fanafahana isika satria nasain'i Jesosy mitory an'izany. Ny mahatonga ny olona tsy tia mitory an'izany ange mahatonga amin'ny pasteur sasany tsy tia mitory an'izany ange dia zao hoe mahatonga ny fiangonana sasany tsy mitory an'izany fitahiana zany ange miaton'izao hoe tsy misy fanasitranana ao aminy, tsy misy fanafahana ao aminy, tsy misy fahagagana zany ao aminy, tsy misy olona tahina zany ao aminy. Miditra am-piangonana ireo olona ireo tsy mahatsapa nininy, mivoaka ho izy tsy mahatsapa nininy. Dia zany ny mahatonga azy manohatra ny baiboly, manohatra ny fanasitranana, manohatra fahagagana, manohatra ny fanafana, manohatra fitahiana satria ao aminy tsy misy an'izany. Io ane ohatra n'le BPC farany teo hoe raha tadidinareo ny BPC farany teo a, BPC farany teo a hoe sarotra ny BPC sa tsy zany, dia vitsikely ny afaka sa tsy zany e. Dia misy école teto Madagasikara 0%, zany hoe tsisy afaka na ny ray ary. Misy école tena tsy misy afaka na ny ray ary. Nefa tadidio koa fa tamin'ny BPC teo misy école teto Antananarivo afaka 100% ny mpianatra tao aminy. Alléluia. Ka tsy midika akory hoe tsisy afaka tao aminao na ny ray ary dia foanana ny BPC. Hoe foanany BPC fa ny anay tsisy afaka. Non, BPC misy foana satria raha misy tsy afaka any na dia ray azy, misy nahazo 0% tany, misy mahazo 100% kosa tany ambadika tany. Ataovy alléluia. Ka tsy midika akory hoe tsy misy fanasitranana any ambadika amin'ny fiangonana sasany any, tsy misy fanafahana any, tsy misy fitahiana any, dia tsy azo toriana ny fitahiana, tsy azo toriana ny fahagagana, tsy azo toriana ny fanafahana. Misy fanafahana, misy fanasitranana, misy fahagagana ao amin'ny Jesosy. Ataovy alléluia. Ary itsika ny anisan'ny mpitory an'izany ary tsy menatra mitory an'izany ho any an-danitra tsika. Ary ianao tsy maintsy voavonjy, ianao andova amin'ny fiainana mandrakizay, mitoera amin'ny fahamasinana tsara, fa ianao koa tsy maintsy mandray valim-bavaka sy ny anjara fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Za dia miteny an'ireny olona ireny le hoe olona piatsara velatsiry re manko ny atao piatsara velatsiry. Inona ny anarana hoe ny anareo dia fitahiana foana, ny anareo dia zao foana, ny anareo dia fahagagana. Reny atao piatsara velatsiry. Iza no milaza aminao fa tsy mila fahagagana ianao isan'andro?
izy milazanao fa tsy mila fitahina ianao isan'andro ary ny fitahina resany eto tsy vola ihany dikany hoe fitahina dia zao fahasoavan'Andriamanitra fiavan'Andriamanitra itoromasonao io fitahina avy amin'Andriamanitra io fahasalamana io fitahina avy amin'Andriamanitra io nareo mivady mifankaty tsara reo fitahina ny anaran'io ny zanakao mbola tena miara-monina aminao fitahina ny anaran'io ianao tsy any amin'ny hôpitaly fitahina ny anaran'io amen ka za dia miteny foana an'ireny olona petsara vela tsy milaza tsy mila fitahiny reny hoe ndana makany amin'le fiangonana tsy misy fitahiny reny rehefa tsy ilaina ina moa ny akanesana aty sa hoany ina ny akanesanao aty rehefa tsy mila an'izany ianao ny aty tsy maintsy resahan'izany amen alleloia teneny ny onilanao tsy maintsy resahantsika zany hoe amen petsara vela tsy ihany tsy mila vola sy tsy mila fitahiny ohatranay aloha mily amen atao milioka toko faharoa amby roapolo nivakitsika iresaka momba ny brisement androany mbola toizako ihany ny fampianarana zay fanetiko tety fotapabolana na mpianatra any ty brisement ty ny resaka tantaran'ny Paoly a tantaran'ry anary be da be nefa nyresako teto hoe romosesy ry iza daholo izy reny lioka toko faharoa amby roapolo andininy faraky amby telopolo ary hoy ny tompo Jesosy ry Simona indro satana efa nilofo nitady anareo ho kororoyny toy ny vary nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao amen ary hoy Petera tamin'ny tompoko vonona nanaraka anao aho na ho any an-tranomaizina na ho any amin'ny fahafatesana azy fa hoy Jesosy lazaiko aminao ry Petera raha tsy mbola misy akomaneno an'io dia andaha intelo ho tsy malala ianao amen androany a dia resaka aminao hoe anangana anao indray Jesosy androany anangana anao olona ho lehilahy anankiray na vehivavy anankiray a afaka miatsiky ny fahavalonao satria tady dio ry havany fa itsika tsy raharay avy reo dia manana ny fahavalontsika isan'andro isan'andro manana ny adverseranao ianao isan'andro isan'andro ny sasany a ny aretiny izay ny fahavalony ny any sasany olana rabola ny fahavalony ny any sasany fiaina milamy matsara eo korotaniny zobaviny ny any sasany misy mamosavy andro manalina mandeha tsara ny tsenanao mety ny fidiram-bolanao heritaona sy tapan'izay tampotampoka eo misy mamosavy ianao misy mamosavy ny tsenanao potika ny tsenanao ny any sasany manana fahavalo mitokantrano ny vola mba misy any ny zanaka mba salama tsara fa saingy zao ny vady mampirafy alain'ny havana alain'ny manodidina alain'ny namany vadiny samy manana ny fahavalony ny any sasany fahavalo any amin'ny tribonaly ny any sasany fahavalo any amin'ny polisy na dia ny olona miliardera azy na dia ny olona manahoana hoe dia manana ny fahavalony ny kandida be ny tanàna zao dia tena mitebotebo mihitsy olany satsy olany za dia misaotra an'Andriamanitra fa amin'ireny kandida reny a misy any amin'izy ireny ny tsara fanahy alleloia za zao mba nisy nanome kely tamin'ny terina tety pastera mba misy kely million kely niraisiko alleloia marina ake kandida eto amin'ny tanàna niraisiko za mandraiko alleloia za mba misy tsara fanako ry mpanao politika reto izy mirotsaka eto Antananarivo
nefa za mipetraka eny be masoandritosy alleloia zany zany na mifidy azy zany de aizy nefa karakara eny ndraisiko ihany aloha alleloia alleloia samy manana ny fahavalony ny olona rehetrarehetra io na ny mpitondra fanjakana de misy adversera foana fa ao anatin'ny reny ady lalovany reny anefany isanandro de tsy vitsy ny olona mitanondrika tsy vitsy ny olona kivy tsy vitsy ny olona miravoravo tanana nefa ny tompona ampahery androany fa anangana lehilahy sy vehivavy maro ho matanjaka andriamanitra androany lehilahy sy vehivavy afaka hiatrika ny fahavalony hiatrika ny fahavalony amen maro aminareo reo ianao na mety manam-bola ary manana ny fahavalonao ianao ary misy fotoana ianao mipararehetra ihany amin'ireny misy ny sasany tsy manana ady amin'ny vadiny fa manana ady any amin'ny tribonaly misy ny sasany tsy manana problema amina trosa sy vola fa manana problema amin'ny zanany lahatokany ady daholo zany misy ny sasany tsy manana olana any amin'ny zanany sy ny vady aman-janany fa manana olana ao amin'ny vavoniny misy samy manana ny adiny daholo ny olona rehetra misy ny sasany tsy manana olana any amin'ny vavony sy ny aretin'izany fa manana olana ao amin'ny ady tany ny asasany olana any amin'ny jirama ny asasany misy mamosavy isan-kalina de manofo biby lava foana ny ady raha mbola eto ambonin'ny tany ianao de tsy maintsy manatrika ady fa ny baiboly anefa de milaza fa izay mandresy ihany no andova amin'ny fiainana mandrakizay izay mandresy no andova amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy olona tsy mandalo ady zany za zao vo nijery amin'ny facebook amin'ny vaovao reny misy an'le toeram-pihinanakanina vaovao tonga eto Madagasikara fihinanakanina vaovao fihinanana akoho izy mba maharaka ny fihinanana akoho vaovao io atsanganay tanana atsika koa aloha tara ihany amity fandrosoana ty izy ny tsy maharaka an'izany akamarana tsy maharaka misy fihinanana akoho vaovao eto Antananarivo eto fihinanana ina hoe resaka restaurant ray vaovao de vo tonga io restaurant io avy any andafy de efa misy adversera sady zany misy manohatra de le teo aloha koa de efa fandodona eo zany ny fiainana eto ambonin'ny tany ady zany ny mahatonga ny olona sasany tapaka lalany raha tampoka maty tampoka miakatra tension tampoka satria tsy mazaka ny ady raha tonga eto ianao androany manana avantage manokana ianao raha lasana bavy manana avantage manokana ianao satria anangana anao Andriamanitra androany manana tombontsoa manokana ianao alleluia ahoana ny atao mba tonga na olona matanjaka olona mafy be ka tsy azo ny problème ozongozony atonga na olona manahoana hoe matanjaka na mafy be ka tsy azo ny fahavalo ozongozony tsy azo ny problème ozongozony satria zao fiainatsika zao re olona mila olona mafy be zao fiainan'izao zao nge tsisy nizaniza azonao ianteherana tsony tsisy nizanizana azonao hitarainana zany tsisy nizaniza azonao hitarainana iza ary ny hitarainanao iza ny rahalahanao koa manana olana ny dadanao efa antitra tsitsy ny problemany ary tsy hitany koa zay amana iza no hitarainanao ary raha mitaraina ianao androany mety misy ny ainy raha mitaraina ianao rapitso mbola mety hoenon'ny olona fa raha mitaraina ianao fanotelo ny fanodidiny tsisy iainao anao tsony na zaza leo sao anao izy anao ny dika an'izay tsy vita ny fitarainana ny fiainana mila lehilahy sy vehivavy matanjaka Andriamanitra androany matanjaka ataovy alleluia lehilahy sy vehivavy matanjaka afaka miatrika ny zavatra tokony ho atrehany amen satria amen tsisy nizany na zanakao danange mitarainany amin'ny zanakao androany mety manohana anao izy androany fa reniny anao mamany anao de andaniny ray mitaraina rapiotso mbola manohana anao izy
dia andana indray mitarena amin'ny herinandro dia andana foana mitaraina fa hitsangana ny vinanto vavinao oromamana fa nga moa ty vadiko ty mbola tena minono aminao mihitsy no dikan'izay tsy maintsy mila an' Jesosy ianao ampatanjaka anao androany amen tantara ny Petera ty raisitsika eto ty i Petera izay niteny tamin'i Jesosy Petera Jesosy tamin'io efa andeha ombohana amin'ny hazo fijaliana andeha ombohana efa andeha hosamborony miaramila dia niteny Jesosy tamin'i Petera Petera mivavaka ho anao ahozy izy Jesosy mba tsy ho levona ny fononao rehefa mahery ianao ry Petera dia mba ampaherezo ny rahalahinao ozy Petera mitsanga amin'ny Petera satria Petera miseho mafy be Jesosy za tsy hiala aminao zany tsy mitovy amin'ireo rahalahy reo aho na trany an-tranomaisiny na hiara ho faty aminao koa azy za tsy hiala aminao hiaraka aminao anaity zanaity avy alao isy miaramila hisambotra anao ane anaovako azy fa za tsy hiala aminao miseho mafy be mihitsy Petera dia ozy Jesosy mantsy azy raha tsy mbola misy akoho maneno androany dia ahoana ozy Jesosy andana miteny ianao raha mbola tsy maneno ny akoho raha maraina dia andana inteny ozy Petera no tsisy arzany tsy malalanga ianao tsy mba fata zany Petera aminy tsisy arzany manaiky hatramin'ny fahafatesana ary anaraka anao a hoitanao ane zany ozy Jesosy raha mbola tsisy akoho maneno a tsy maintsy andana inteny inona tokoa misamborona Jesosy tonga amin'ny aramila ny sambotra azy nentina tany amin'ny lapa teny an-dalana nanaraka teny amin'ny sisisiny tseny Petera tonga teo amin'ny tokotany amin'izay nisy ankizy vavy niteny taminy ianao ohatra niaraka tamin'io Jesosy io niteny amin'ny Petera ianao niaraka tamin'io tena ianao mihitsy le izy ahoana izy Petera tsy fantatro zany lehilahy zany nisy mpanompo mpisorona be indray niteny taminy ianao mihitsy zany feoanao zany ahoana ozy izy tsy haiko zany lehilahy zany nisy fanotelona ny tany azy ianao a tena miaraka amin'io dia mbola ahoana enina taony tena tsy naman'io tsy miaraka amin'io miseho mafy be Petera kay malemy ahoana hoe miseho iny izy hoe miseho mafy be kay maninona hoe raha lasaina vavy ny mpivavaka miseho mafy be dia malemy reny mpivavaka miseho mafy be reny malemy ohatra ny Petera za tsy ala aminao za tsy andao anao za nge hafa mihitsy za nge tsy mitovy amin'ireo olo reo za nge tena tianao na dia atrany an-tranomaisina ary miaraka makany an-tranomorotsika Jesosy na miara-maty za tsy miala zany miseho mafy be Petera kay malemy kay malemy inonareo raha lasana bavy malala ny olona anankiray raha efa miseho mafy be fotsiny amin'izao izy dia malemy zany olona zany fa ny olona anankiray rehefa manaiky fa malemy ny olona anankiray fa manaiky fa malemy dia anangana an'izany olo zany ho lasa mafy be Jesosy ataovy alleloia anangana an'izany olo zany Jesosy inona monina tonga ny Petera inona na tonga amin'ny Petera nilaza tamin'i Jesosy hoe za tsy hivadika aminao za hiaraka aminao na dia ho faty azy za hiaraka aminao hatrany am-ponjy hiaraka aminao inona na tonga amin'ny Petera niteny an'izany niteny an'izany Petera satria nieritreritra izy fa izy no voalohany amin'ny apôstôly nieritreritra izy fa inona hoe izy no voalohany amin'inona hoe amin'ny apôstôly zany voalohany
faharoa nieritreritra ho mafy be izy satria nisy fotoana Jesosy rehefa nandeha nitokana ny an-tendrombohitra dia anaky firy lahy amin'ny apôstôly nentin' Jesosy eny 3 lahy ary Petera ao anatiny nieritreritra izy fa akaiky an' Jesosy no zany mafy be izy fahatelo nieritreritra Petera fa tian' Jesosy izy mihoatra noho ny olona rehetra nanana ny tian' Jesosy izy izany no natonga azy ny teny manao hoe tsy ala aminao nieritreritra Petera satria lazaiko anao raha vao tonga avy any le mpanompo misorona be tao Getsemane dia niraisy ny Petera ny sabatra dia nataon'inony ka painy ny sofon'le mpanompo misorona be dia mipitika nieritreritra Petera fa mahay miady ary manana sabatra no izany nieritreritra izy fa satria manana sabatra mahay miady mahay mikapa amin'ny sabatra no izany matanjaka izy ay rehefa tena tokoa ny tokoa naleny izy raha lasiana bavy inona ny antoeranao raha mieritreritra ianao fa matanjaka satria manam-bola malemy ianao raha mieritreritra ianao fa matanjaka satria manana tsena mandeha tsara ny tsena malahelo milaza aminao ranabavy fa malemy ianao raha mieritreritra ianao matanjaka ianao satria manao fafolo-karena be manao fanaty malemy ianao raha mieritreritra ianao fa matanjaka satria mety efa vita batisa malemy ianao ny zavatra anananao dia tsy mampatanjaka anao tenenao zay ny eo anilanao ny zavatra anananao tsy mampatanjaka anao ahoana hoe azafady na inona nananao tsy azonao irehana ireny mety manana zanaka any an-dafy ianao tsara ny manana zanaka any an-dafy fa aza metehatra amin'io fa raha io ny anteheranao malemy ianao mety manana vady mikarama ianao 50 millions par mois dia ozy ianao hoe mivadiko mikarama 50 millions par mois aza metehatra amin'ny vadinao fa raha ny vadinao ny anteheranao malemy ianao mety mandeha ny tsenanao mahazo vola 5 millions isan'andro aza metehatra amin'ny tsenanao fa raha ny tsenanao ny anteheranao malemy ianao zany ny mahatonga ny olona rehetra diso fanantenana ary zany ny natonga ny Petera nandahan' Jesosy nieritreritra Petera fa manana ny tia manana ny ria manana an'izao a manana sabatra matanjaka kanjo ny tena tonga ny ady nalemy izy androany mamangy any fany masina misy olona malemy be da beto fa ho atsangan'Andriamanitra matanjaka eto androany enonao raha te hatanjaka ianao dia tsy maintsy manaiky ny fahalemenao raha te hatanjaka ianao tsy maintsy manaiky ny fahalemenao raha te hatanjaka ianao tsy maintsy manaiky ny fahalemenao tsy maintsy manaiky ianao tsinotsinona pokaty zéro tsy manana ninina iantehera faible tompo eo anaty ianao faible Jesosy eo anaty ianao tsy maintsy manaiky an'izay ianao raha te hatanjaka fa raha va miseho dadany ianao ka miseho matanjaka ao anatin'ny ady ianao faible ianao ary mora ny fahavalo ny mampenjeranao mora ny fahavalo ny mampenjeranao efa niteneniko teto tamin'ny herinandro raha natadidiny toroteniko tetiko nareo fa zany ny natonga ny Davida ho natanjaka satria izy nanaiky fa faible alleloia zany natonga ny Davida naharesany Goliatra satria Davida nanaiky fa faible fa malemy ny miaramila ny Israely rehetra ny Israely koa ny nanana miaramila i Saul mpanjaka ny kapitaine Saul mpanjaka nanana satroka ino izy ty nanana fiarovan-doha nanana fiarovatrato nanana pingy nanana lefona nanana sabatra
nanana ranjersa be nanaovan'ny Saoly mpanjaka, miaramila n'Israely koa ohatr'izany daholo, nanana fitaovam-piadiny, nieritseritra ho matanjaka daholo. Fa rehefa teo anoloan'ny Goliata naninona? Nalemy daholo. Davida no afaka niady tamin'ny Goliata, satria Davida tsy nieritreritra ny tena no matanjaka, fa nieritreritra ny tena no faible ho malemy. Noho izany Andriamanitra manangana ny malemy ho lasa matanjaka. Andriamanitra manangana ny malemy ho lasa matanjaka. Ataovy aleluia. Fa Andriamanitra mampalemy izay miseho matanjaka, izay miseho mafy be. Vitan'Andriamanitra ny nampalemy azy. Tsy afaka nikofoka ny miaramila ny Israely satria niseho matanjaka. Davida tsisy ninina, tsisy sabaty, tsisy lefony, tsisy ranjersy, kapaskobido misy paingotra kely ny tena tongony, kiran'ilona kely efa tapatapaka angambany, miaraka amina sorta kely, tsy nanao tenuena miaramila kory izy. Sorta kely efa rovodrovotra entin'ny mpiandronjy, miaraka amina t-shirt orange kely, misy filo reny angambany mety nanaovany tamin'izany. Tsy nanana nininy, nieritreritra ny tena n'izy faible. Ary zao mihitsy ny teniny mahatsy ny Goliata. Ianao manatona amin'ny lefina sy ny lefim-po iary amin'ny fitaovam-piadina. Za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra ny Israely. Davida de faible, ary zany natonga n'Andriamanitra nanangana azy ho lehilahy matanjaka be naharesan'ny Goliata. Ataovy aleluia. Davida tsisy nininy, zany natonga n'Andriamanitra nanangana azy haresan'ny Goliata. Fa ireo nieritreritra ny tenany ho manana an'ity, ho manana an'ry, manana an'ry, tsy afaka niatrika ny Goliata. I Petera dia nieritreritra ny tenany ho matanjaka be, ho mafy be, tonga malemy ny afarany. Nandositry Petera, nandany Jesosy ny telo izy. Rehefa avy nandany Jesosy ny telo izy, naneny ny akola. Izy nandany Jesosy, ny akola ny deran'i Jesosy. Halleluia. Ny akola nanome voninahitra n'Andriamanitra. Izy nandahan'Andriamanitra, ny akola nanome voninahitra n'Andriamanitra. Keraina ny tompo. Halleluia. Vona en'ny akola Petera naneny, nirotsaka ny ranomasina, nitomany. Tadidiny le tenin'i Jesosy manao hoe raha mbola tsy maneno ny akoho, andahana iny telo. Teo Petera vao nahalala hoe faible izy. Ay izy tsy mafy be, ay izy faible. Inona ozy izy ianao niazony natao? Niazony natao sisa dia niakatra nakao ambony rihana. Niakatra nakaiza hoe? Tao amin'ny efitra ambony, niaraka tamin'ny apôstôly, niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy vitsivitsy, dia nivavaka tao. Zao nivaka ny tena tao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, mivakitsika eny. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andininy faefatra. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy, dia namepietra azy tsy hiala ny Jerosalema. Tena nina hoe? Namepietra azy tsy hanina hoe? Tsy hiala ny Jerosalema. Fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Fa i John nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa avakandro vitsivitsy. Andiny favalo. Fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ho aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eraky Jodea sy Samaria, ary hatrany aparany tany. Halleluia. Faible. Aina lemy Petera. Ny azony natao dia zao, niakatra nakao ambony rihana niaraka tamin'ny apôstôly. Inona moa no nataony tao? Mahafantarareo nataony tao, inona nataony tao? Teneny mafy, nivavaka. Sady nandositra ny jiosy izy, natahotra ny jiosy. No hoe inona no hiafaratsika, natahotra, niakatra nakao ambony rihana, nivavaka. Mba fantatrao ny olona mivavaka tao? Antany anao hoe ny olona mivavaka tao, olona matanjaka sa olona nalemy daholo? Matanjaka sa nalemy?
naleny fivorian'ny olona faible tao manina hoe fivorian'ny olona naleny tsy hitatsony rahalahy ty izy atao tena rahalany atao tsy hitako tsony nantaniny petera dia ahoana ry petera fa nareo ny ampitarika tsy hitako tsony za koa raha nandahan jesosy ny tena fivorian'ny olona naleny fivorian'ny olona faible fa ozy jesosy manaiky any nareo fa faible rehefa nanaiky nareo fa faible malemy hidina am'izay amery anareo hidina am'izay amery anareo atao aleluia ary azo ery anareo amin'ny ilatsahafany masinao aminareo ary manomboka eto anareo tsy ale mintsony ao arinan'izay ho tonga vavolombeloko anareo any jerosalema eraky sody samaria araky tany aparantany ataovy aleluia tafaraka atao daholo ny olona faible rehetra za resy lahatra fa tongeto daholo faible rehetra androany reo efa tsy mahita atao tsony ataovy aleluia reo efa tsy mahita sarangotona tsony reo efa tsy hitanao tsony hoe tena tsaiky tsony jesosy ny avaraky ty faible ianao io nefa tadio fa ianao manaiky horeraka ianao faible io io no ananganan'andriamanitra anao androany io no ananganan'andriamanitra anao androany raha mbola miseho mafy be anao ty ozy ny tompo ataovy ary raha mbola miseho mafy be de ozy izy ny tompo aminao hoe ataovy ary fa rehefa ozy izy ianao hoe tsy hitako tsony faible raha manaiky ianao androany de eto no ananganan'andriamanitra anao androany niakatra tao mirihana ambony tao ny olona faible rehetra jesosy sady ohatran'ny ampangatena zany petera tena za ny eritreritra ny tena ko dadany mihitsy ahoana jesosy teo izy vo niaiky hoe tsy matanjaka kahiata niaiky teo kory petera sy ny apôstôly rehetra za koa rene nandosotra ozy ry jaune za koa rene ny alapa ozy izy jakoby niona teo daholy ny vehivavy moa efa tsy resahana tsony vehivavy sitrika tany anaty ala tany daholy niona teo daholy ny olona faible rehetra fa ozy ny tompo aza miala eto jerosalema ary loanareo satria hitanareo le herinareo teo kay faible le sainareo miseho matanjaka be teo kay tsy izy ay le jaune le hoe tiako ianao jesosy tiako ianao iny kay tena tsy izy faible ny herinareo faible ny zavatra anananareo hoy jesosy noho izany aza miala eto jerosalema alohanareo fa io fahalemenareo io isy hery avy any amin'ny avo isy teny fikasan'andriamanitra hidina ao anatinareo de tsy ohatra ny herinareo itsony tsy ohatra n'le herin'ny petera nandany jesosy intsony no hery hidina ao anatin'ny petera hery avy any an-danitra ary foritra avy any an-danitra ny hidina ao anatinao afahanao am'izay ry petera hiatsika ny fahavalonao atonganao matanjaka alleloia telo andro reo ny vavaka atao ny tolona mababaka atao vita ny vavaka latsaka ny fanay masina nidina amin'ny sambatan'olona tahaky ny afo ny fanay masina nidina tao anatin'le faible ny fanay masina alleloia rehefa nidina ny fanay masina mitangorona ny olona inona zany inona zany tsy ohatran'le petera teo alohatsony tsy le petera miseho mafy nefa faible fa ile petera efa faible fa nomen'andriamanitra hery avy any an-danitra ary foritra avy any an-danitra no nitsangana teo anatrehan'ny olona sady nitory teny nitsory vavolombelona niaraka tamin'izay telo arivondray mibebaka alleloia raha lasiana vavy malala eno izao raha te hatanjaka maneke eo anatrehany tompo za tsy miteny hoe eo anatrehany devoly fa eo anatrehan'andriamanitra tsy manana ninonenina azoko anteherana to faible alleloia ny ao azy zany lazaiko anareo zany ny azy secret zany na manana azy zavatra rehetra azy
dia za tsy metehitra amin'ny zavatra ananako tsy metehitra amin'ny zavatra ananako za manaiky mandrakariva foana eo anatrehan'ny dadako ny raiko izay any an-danitra faibla jesosy zany ingena tonga ny jesosy ny ten'andriamanitra ny laza ao amin'ny Korintianina faharotoko faharoa folo andiny fasivy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana ao amin'ny fahalemenao ao anao zy ny ten'andriamanitra taovaka itsika zany terin'andriamanitra zany Korintianina faharotoko faharoa folo andiny fasivy nefa hoy ny tompo tamiko ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ny heriko izy dia tanterahana amin'iny ny herin'andriamanitra tanterahana amin'ina hoe avereny farany manina hoe ny herin'andriamanitra ny heriko i andriamanitra dia tanterahana izy zany hoe raha miseho matanjaka ianao dia tsy miasa ao aminao ny herin'andriamanitra raha miseho mbola manana ny fahaizanao ianao ozy ianao za manana ny fahaizako za manana ny mokondohako za manana ny atodohako tsy miasa eo aminao ny herin'andriamanitra zany ingera lasaina bavy mampanahirana za rahalahy raha tonga eto ianao na manana baka plus firy ianao na baka plus firy maneke ho resy eo anatren'andriamanitra andro aza nisan'ireny le mba mpanao analyzy misy karazan'olona mpanao analyzy mako alohanao analyzy tsara andriamanitra zany tsy vitanao ny manao analyzy an'andriamanitra zany ianao no fronina créature tsy afaka manao analyzy ny créateur ny olona namorona anao no anaovanao analyzy andriamanitra namorona anao no anaovanao analyzy tsy possible zany zavakafa ny azonao anaovana analyzy zavakafa ny azonao anaovana analyzy fa raha ao amin'andriamanitra mila manakiresy ianao raha te ho tahin'andriamanitra raha te hatanjaka ianao dia manakely emy ataovy amen zany no ary manahirana mbola averiko aminareo fa manahirana amin'ity resam-pivavahana ty ny filazan'ny olona tena marina ihany ny filazan'ny olona sasandreny aza miditra lalina amin'io fivavahana io fa fandeha metsainy io marina zany fandeha metsainy rehefa tonga ato amin'ny jesosy ianao dia malemy mihitsy manaiky fotsiny fandeha metsainy teneny eo anilanao fandeha metsaina mihitsy ty fivavahana ty hoe mila miala amin'ny maizy anao ianao afa ny matematika azonao anaovana analyzy ny fizika anaovanao analyzy ny fiarahamonina azo anaovanao analyzy fa rehefa tonga ato amin'ny jesosy ianao manaiky resy ianao satria ny ao amin'andriamanitra tsy mitovy ny lozika an'olombelona tsy mitovy ny fijerin'olombelona ao anatin'ny fahalemenao no misy nitanjaka ao tsy lozika zany any amin'ny matematika aizany misy hoe any amin'ny moine misy ny plus tsy lozika amin'ny matematika sy ny mpanao matematika zany ao amin'ny jesosy no misy an'izany malemy ianao vao lasa matanjaka ataovy alleloia amin'ny lozika ny olombelona tsy mitombo zany amin'ny maha olombelona matanjaka ny matanjaka fa ao amin'andriamanitra lasa malemy ianao vao afaka matanjaka ny heriko ozy izy Jehova tanterahana amin'iny fahalemenao ao anatin'ny fahalemenao no esan'ny herin'andriamanitra za ty anamafy ny toro teniko efa nyteniko teto ombeny andro vitsivitsy latsa zay nytory an'izay esory aminao ny maizy ianao esory ny maizy ny any zavatra atahorako isan'andro ny zavatra atahorako isan'andro any ny zavatra anisany atahorako isan'andro dia ny fieritseretako mana hoe za manambolaka matanjaka za manana nyty ka matanjaka za manana an'izao dia matanjaka zany na ny atahorako metehitra ny zavatra ananako ary melohany ivoako ny trano melohany ivoako ny trano dia tsy maintsy azoko antoko aloha hoe iza no heriko so dia metehitra aman'olona so dia misy olona ireareako so dia misy olona ianteherako
so dia mety ahatra amin'ny asako a so dia mety ahatra amin'ity fiangonako ty a za raha lasaina bavy malala na manana fiangonana ngeza be ohatrany ahoana ary tsy mety ahatra amin'ny fiangonana tsy mety ahatra amin'ny isan'olona fahalemena raha ianao no anteherako malemy raha ianao ny anteherako faible raha ianao ny anteherako ny olona mako mijery an'izany pastery ertin'iny matanjaka amin'iny doziny olona ma izy ary manana fiangonana be fiangonana zareo isan'andro misy foana ny ao ananina ny ari feno mahafeno kanja be mamasina zany ve fiveranao fieriko fijerinao zany fa ny a tsy vahoaka mahafeno ny kanja be mamasina ny heriko ny a ny heriko Andriamanitra irery any ny heriko raha latsaraba ny Andriamanitra ihany ny heriko ny olona ndraindray mikontiny aty apôsika ozy izy le paster anankiray zay ny resaka dama paster na fiangonana fana paster etyna ianao io ange ozy izy raha tsy mahandro vary mandra-pahafatinao a velona mitetean're fiangonan'reo fotsiny ao izy re olona be dabe anao reo zany ny an'ny olona ny heriny vahoaka ny amin'ny paster heritina tsy zany ny atsy fiangonana ny heriko na manana 4 million na 4 milliard ny fiangonana tsy zany ny heriko tsy zany ny heriko za Andriamanitra irery aminy ary zany ny sekreako ary anisan'ny mampatanjaka za raha ediavan'ny olona tsy resinao zany a tsy resinao a satria raha vola ny heriko mety mbola voanao a raha malala olona ambony a ianao mety mbola malala olona ambony lavitra noho iza fa ny any heriko tsy olona ambony tsy fitaovana tsy matériel tsy isan'olona tsy zay zavatra nanako mampatanjaka dia tsotra ihany ny herin'Andriamanitra miasa atao anatiko ny herin'Andriamanitra miasa atao anatiko satria za manaky mandraka ariva fa malemy eo anatsena raha lasena bavy raha tia tanjaka ianao aza miseho mahery rehefa manatona an' Jesosy zany a na manana voninahitra ary ianao tantarao fotsiny fa aza mety hatra amin'izany misy olona mako dia tetehatra amin'izany za malala ny anina za zao zao ny diplômako za nge paster fa zao ny maha za zao ny zao anazy zao ary zay ny napotika anao io ianao tonge potika fa zay ny napotika anao satria netehatra amin'ny zavatra kely nanananao ianao satria nanina hoe raha tianao ny atanjaka manomboka androany manekera lahy na dia matanjaka ohatrany ahoana ary anao ka boky nozatra ohatrany ahoana na mbola manana 4 million ary ianao any amin'ny banky ka manana trano eraka Tananarivo manekera androany tsinotsinona ty manaky anao a tsy reny ny heriko reny tsy reny tsy ny zanako tafita ny heriko mety manana zanaka telo menada ianao fa samy tafita daholo aza mety hatra aminy raha tia andeha lavitra aza mety hatra aminy ny antehera amin'izay anteherako petera dia nanaiky fa faible tamin'ny voalohany izy aloha mibotsina ihany avy eo izy rehefa nandany Jesosy ny telo teo voatsapany izy miseho matanjaka io ka tsy matanjaka fa rehefa nanaiky ny fahalemena izy nanaiky ny fahalemena izy dia teo Jesosy ny nampatanjaka azy ary hoy Jesosy ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena raha lasiana bavy malalaka miatrika fahavalo ianao isan'andro androany a ny zavatra mpanantenako anao androany tsy vola melohany voanao ty varavarany ty tsy mampanantenanao arena tsy mampanantenanao asa raha ivoaka eto ianao androany tsy mampanantenanao vady raha nabavy raha mbola tsy manambady ianao
tsy mampanatenanao hoe hiverina ny vadinao raha niala taminao ny vadinao, tsy mampanatenanao hoe hivanitrosanao, fa ny zavatra mpanatenako anao raha hiala eto anao androany, matanjaka ianao mivoaka eto androany. Afaka ho lehilahy sy vehivavy matanjaka ianao raha hiala eto androany. Rehefa matanjaka ianao menjera ho azy ny fahavalonao rehetrarehetra raha latsana bavy, tsy mampanatena fanasitranana anao androany, fa mampanatena anao hoe atanjaka ianao. Rehefa manaky ny fahalemenao ianao atanjaka, ary raha aretina ny fahavalonao, io aretinao io dia ho avadika Andriamanitra Goliata kely, fa ianao avadika Andriamanitra Davida be androany. Davida be ianao androany, atavy aleluia. Goliata kely mifanandrina amin'ny Davida be. Ahoana hoe azafady? Fa tsy hoe Davida kely mifanandrina Goliata be mifamadika. Goliata kely io androany, ianao ho lasa Davida be androany. Davida be ianao satria hidinao anatinao ny herin'Andriamanitra, ao ny herin'Andriamanitra. Ny maha Davida be ianao tsy ny volanao, tsy ny arenanao, tsy ny tanjakao, tsy ny fahaizanao, tsy zay ny maha Davida be ianao. Maha Davida be ianao dia tsotra ihany, midinao anatinao ny herin'Andriamanitra. Raiso ny tanany eo anilanao, tsy maintsy matanjaka ianao androany raha lahy Davida be hoe, raha vavy Davida be hoe. Dia lazao aminy tsy maintsy menjery Goliata kely androany hoe, Goliata kely. Alléluia. Voarainao ve zany fampianarana zany? Rehefa alohany atory ianao na rehefa ifo dia mivavaha, dia mitenena amin'ny tompo, tsy manana nininona ianteherana, tsy manana nininona ianteherana koatranao aho. Faible Jesosy, raha ny volako dia faible, raha ny asako faible, raha ny toerana misy ahy faible, fa ianao ny heriko tokony atahotra ianao isanandro, isaky ny maraina ianao tokony atahotra, raha tsy Andriamanitra ny herinao. Raha milaza ianao hoe manana 5 millions, toy ianao hoe milamina androany, tokony atahotra ianao amin'izany. Raha 5 millions ny herinao tokony atahotra ianao amin'izany, satria misy olona manana 5 milliards ary fapotika ihany. Ka hidina moa zay 5 millions anao. Raha io tsenanao io mety mandeha androany, fa mety hopotika ny tsenanao rapitso. Fa ny mahatonga anao matanjaka, na hopotika aza ny tsenanao, ianao atanjaka hatrany. Raha Andriamanitra ny herinao, ny tsenanao ne mety hivadibadika, ary Andriamanitra mihitsy ary misy fotoana mety hikitika ny tsenanao. Tsy voatery ny devoly no hikitika ny tsenanao ka hibloke ny tsenanao, mety Andriamanitra mihitsy ny hibloke ny tsenanao, mba hitarafan'Andriamanitra hoe aiza ny herinao. Ary misy aminareo reo kasihan'Andriamanitra ny tsenany amin'izao fotoana zao, tehan'Andriamanitra tehanao ihany, alainina ihany aloha zany, mba hijeren'Andriamanitra hoe iza ny herinao. Misy fotoana kejain'Andriamanitra daholo ny volanao rehetra, karamanao ny asanao, mba hitsapany anao, aiza ny herinao, aiza ny herinao. Andriamanitra mihitsy no bloqué ny zavatra, araka ny toroteniko teto hoe brisen'Andriamanitra mihitsy ianao, briseny, potehany mihitsy ianao, mba hatonga anao tsy antehitra amin'ny vadinao. Diso fanantenana ianao nahita amin'ny vadinao mody bonaika mody endry, ka nysotratranao nampiaraka tampoka eny an-dalana eny. Misy fotoana tena kasihan'Andriamanitra ny tokantranonao, mba hatonga anao entehitra amin'Andriamanitra, fa tsy etehitra amin'ny vadinao. Ataovy amaininy zany, ny amin'ny sotra an'Andriamanitra fa mampianatra ny tompo. Any ka ninoninona voakitika any ambadimbadika rehetrarehetratra, za mbola mijoro foana eto, za mbola eto ihany. Ataovy aleloia. Satria ny mampijoro ahy eto, mampijoro ahy eto, tsy ny vola,
tsy ny olona nizaniza miala eto za eto ihany nizaniza mpanakarena miala eto za mijoro eto ihany misy pastera vao miala amin'ny mpanakarena ao am-piangonany dia mikorotana ny lohany ny ana tapitra iala eto daholo ara mpanakarena Jesosy miaraka amiketo ny a Jesosy noheriko raha lasela vavy malala misy mpanakarena tsy matato ny toroteniko eto misy mpanambola tsy matato ny toroteniko eto ary misy fotoana izy tezitra mihitsy ny anareo koa dia zany foana ny toroteny eo zany foana ny toroteny eo miala izy miala fa za mbola eto ihany satria ny antony tsotry pastera tsy metehatra amin'ny volanao sy ny fanananao sy ny herinao zany tsy metehatra na amin'izana amin'izy ny a Jesosy ihany malalaka ny olona mitsofoka eto malalaka izy mivoaka eto tahaka n'izy malalaka mitsofoka eto firy zay nitsofoka teto zay fa firy koa ny fa niala teto za mbola eto ihany tsotra ny antony tsy ny olona mampijorana eto Jesosy reny misy fotoana misy ny vola tam-piangonana misy fotoana tsisy ny vola tsisy idirako amin'izany satria ny mampiodina ny fiangonana tsy ny vola fa mampiodina ny fiangonana Andriamanitra ireny misy fotoana mandeha tsara ny télé misy fotoana maty ny télé tsisy idirako amin'izany satria ny mampiodina ny fiangonana tsy ny télé Jesosy rely ihany ny mbola heriko hatramin'ny androany ny olona indraindray miteny an'izany matanjaky nareo fa manana radio manana télé miasa amin'ny télé non diso zany tsy télé ny heritsika tsy radio ny heritsika tsy nitsinony regny Andriamanitra ireny misy fotoana maty ny télé tsisy idirako amin'izany ny a mandeha ihany ny fanompoana an'Andriamanitra ary tsy miozongozontsika mandeha izy alleluia tsy mandeha izy alleluia ny fiainako tsy miankina amin'ny télé zany mampatanjaka atsika tiako atanjaka ianao raha lasena vavy aza manakina ny fonao sy ny fiainanao amina zava-poana Petera diso fanantenana ary Petera nampalahelo tamin'ny menatra ny tenany sady diso fanantenana tamin'ny tenany voafitaky ny tenany voafitaky nina hoe Petera tsy mba olo ka fa namitaka azy fa izy ihany miseho dadany sy mafy-bekanjo kay tsinitsinina koa ny leson'ny Petera dia lesonao anao androany aza metehatra aminao aza metehatra aminao aza metehatra hoe za maranitra ataovy zéro zany raha tianao ny anana be dia be eo amin'Andriamanitra maneke enjera amin'ny tany raha tianao niakatra ny amin'ny seza amboninahitra faratapony mitsangana eo amin'ny toerana misy anao avereny zao vavaka izao Jesosy a mitovy amin'ny fiainan'ny Petera mihitsy ny fiainako mitovy amin'ny Petera mihitsy ny fiainako miseho mafy be nefa tsy mafy akory zany Jesosy ny famitahany zany ny atao hoe mamita tena ary nisy fotoana mamita tena mamindraha fo amiko to netehatra tamina zava-poana netehatra tamin'ny heriko aho metehatra tamin'ny fahaizako aho metehatra amin'ny fahalalako tamin'izay zavatra nananako tamin'izay zavatra nananako ary zany mahatonga napotika kehitriny zany mahatonga napotika kehitriny zany mahatonga nareraka kehitriny zany mahatonga nao reraka kehitriny za tonga eto amin'ity fiangonana ity nge Jesosy za tonga eto amin'ity fiangonana ity ne Jesosy eo efa le faible io efa le faible io efa le reraka io efa le reraka io nefa za mino androany za araka ny teninao teo araka ny teninao teo fa ny herinao fa ny herinao dia tanterahanao amin'ny fahalemeko dia tanterahanao amin'ny fahalemena ao anatin'izao farerahako zao mihitsy ao anatin'izao farerahako zao mihitsy za potika zao mihitsy za potika zao mihitsy ao anatin'izao fotoana zao mihitsy ao anatin'izao fotoana zao mihitsy no inoko no inoko fahanangananao ahy indray fahanangana ianao Jesosy a Jesosy a manaiky ahy manaiky ahy tahaka ny Petera Petera tahaka ny Petera tahaka ny Petera
tsisy nininina azoko anteherana tsisy nininina azoko ateherana zavatra anankiray ihany ny anteherako to zavatra anankiray ihany ny ateherako ianao rery ihany ianao te hitsangana gana te hanangana ny fiainako aho te hanangana ny fiainako aho te hahita ny fiainako mitsangana aho te hita mitsangana nefa rehako ny teninao rehefa reko ny teninao raha mbola metehitra amin'ny zava-pona aho raha mbola metehitra amin'ny zava-pona dia tsy possible hatanjaka zany mihitsy tsy possible zany mihitsy androany a jesosy androany a jesosy miverina zero aho verina zero aho atsangano ray aho atsangano ray aho ny herinao no heriko androany nao ny heritra androany mila ny herinao aho mila ny herinao aho mila ny herinao aho mila ny herinao aho mba hiasa ato amiko mba hiasa ato amiko mba hiasa ato amiko mba hiasa ato amiko ananganay ianao anganay ianao mba ho lasa olona matanjaka 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 afaka hiatsika ny fahavaloko afaka miatitra ny fahavaloko hiatsika ny aretiny hiatitra ny aretiny hiatsika ny fahavaloko hiatitra ny fahavaloko atsangano ray aho atsangano ray aho tahaka nanangananao amin'ny petera tahaka nanangananao amin'ny petera no anangananao andro no anangananao aho atsangano jesosy atsangano jesosy atsangano aho atsangano aho o lehilahy na vehivavy matanjaka eo anatrehanao o lehilahy na vehivavy matanjaka eo anatrehanao matanjaka eo anatrehanao fatatrao ny ady atrehako fatatrao ny ady atrehako fahavalo atrehako isan'andro ny fahavalo atrehako isan'andro zany efa mino jesosy zany efa mino jesosy ananganay ananganay ianao tsy maintsy mandresy aho tsy maintsy mandresy aho mila ny herinao aho mila ny herinao aho meoa ny herinao meoa ny herinao meoaza ny herinao zany meoaza ny herinao zany tahaka ny nanomezanao ny hery amin'ny apôstôly tahaka ny nanomezanao ny hery tamin'ny apôstôly no ilako an'izany hery zany no ilako an'izany hery zany anangana andray ianao androany anangana andray ianao androany misy saotra dada malala saotra dada malala amen